Fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy. Mitohy ny hazakazaka miaraka amin'ny Jesosy ary mitohy ny fanantanterahana ny iraka napetrana hoe mandehana amin'izao tontolo izao dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Vaovao tia nazaraina amintsika dia misy fitoriana filazantsara izay ho ataontsika eto Antananarivo amin'ny alahady 12 décembre. Alahady 12 décembre eto Antananarivo ao amin'ny salle PK0 ao Asorano. Ngeza be io salle io. Mahatratratra amin'ny 800 à 1000 personnes zany io salle io zay fatao PK0 moa zany dia efa malala an'izay toeran'izay zay tsy mola atao dia ampahafantariko antsika hoe lehibe dia lehibe io salle io ary isaorana ny tompony nanomezany antsika io toerana io ahafahantsika manao ny fitoriana io amin'io alahady io ao Asorano zany. De fotoana lehibe zany izy io tena anisan'ny fotoana lehibe hoe mihoatra an'izay fa nataontsika hatramin'izay hoe anambarantsika le filazantsara reny efa rentsika ao anatin'ny YouTube rehetrarehetra hatramin'izay reny mifantoka amin'ny Jesosy Kristy ary mampiomana ny olona ho amin'ny fiverenan'i Jesosy. De ny lohevitra nomen'ny tompo zaraina de lay hoe katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'ny Kristy. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny ety an-tany. Io zany lohahevitra ho zaraina amin'io alahady io. De manomboka amin'ny sivy le izy mety mijanona kely amin'ny atoatoandro eo, mijanona kely mitsy moa zany amin'ny atoatoandro de mitondray amin'ny roa. De izay iravany indray ny amin'ny ariva. De anasana ny olona rehetrarehetra io ianao raha eto Antananarivo na any manodidina na any faritany any Majanga ve ianao, any Toliary ve ianao, any Diego ve ianao na any Tamatave ianao na aiza misy ianao de asainay ianao avy amin'ny fotoana io. Asainay ianao avy amin'ny fotoana io ho antsika zany ampitan-dranomasina malala havana tia Madagasikara tiantsika hanatrika ny fotoana io de lazao aminy ampahafantaro anazy fa ny antony lazako an'ity teny ity de ampahafantarako anao aloha voalohany indrindra ianao zay eto Antananarivo na manodidina ka afaka ho avy de tongava. Ho anao ihany koa malala olona eo fiarahamonina eo aminao eo zany na koa mpiara-mianatra aminao na mpiara-miasa aminao na olona mpiara-mivavaka aminao zay manodididina anao rehetrarehetra de asao avokoa asao daholo. De ampitapitao zany le vaovao ampitapitao le zavatra ho ataontsika ho antsika any ampitan-dranomasina any de ilazao ny havana sy ny namana rehetrarehetra tia de ho avy amin'io fotoana io hoe amin'ny alahady 12 décembre. Raha ny maraina mahafaka anazy moa de isaorana ny somatsara isaorana ny tompo hoe afaka izy ny maraina raha ny ariva moa de afaka tonga izy ny ariva fa ny tena idéal raha afaka tonga daholo izy na ny maraina na amin'ny ariva raha ohatra tonga ao izy zany amin'ny sivy de hatramin'ny ariva izy ao mety manao pause kely fotsiny amin'ny atoandro misakafo kely de manondray rehefa avy eo. Zava-dehibe io fotoana io satria hitantsika ny fitoriana amin'izao fotoana fa fikitra amin'ny tany amin'ny filazantsara ny tany fikitra amin'ny mamona zay Jesosy efa miteny hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianao be da be mpamina ny sandoka sy mpampianatra sandoka zay efa mivily amin'ny izy ka mifantoka amin'ny olombelona sy mifantoka amin'ny vola de tena hoe amerenana an'le tena filazantsara io andray zavatra telo zany io hoe ekipena an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo zanak'Andriamanitra reo an Jesosy hitondra fibebahana ho an'izay tsy mbola ao amin'ny Jesosy ary ampitombo hiedifiana an'izay rehetrarehetra efa ao amin'ny tompo ihany koa. De zay zany io fotoana io de anambarana an'izay izarana an'izay amintsika tsirairay avy hoe zay ny vaovao. De inona ny zavatra angatahana amintsika fitrotrona ambavaka tahaka ny efatra amin'izay hoe tena tohanao ambavaka fa be da be ny zavatra karakaraina ao ambadika ao ary tohanao ambavaka mba tena rakofa tompony fanahany fenon'ny tompo fanahany men'ny tompony teny ao ambava mba tena amin'ny hery sy ny fahefana ary teny tsy ampisalasalana sy ambambana ny filazanjaran'i Jesosy mba maro indray ny olona voakasika amin'ny fotoana io handray de izarany amin'izay rehetrarehetra misy azy sy any amin'izay rehetrarehetra toerana misy azy any mba ho fanasina sy fahazavana izy. De zay zany le vaovao ampitany amintsika tsirairay avy alahady 12 décembre ao amin'ny salle lehibe ao amin'ny PK0 Sorano anasana ny olona rehetrarehetra io saino ny zavatra any ambony katsao zavatra any ambony any mitoeran'i Kristy saino zavatra any ambony fa tsy ny ety an-tany izay ny lohahevitra zany de anasana ny olona rehetrarehetra tsy ankanavaka. Voninahitra ho an'i Jesosy fiadanana ho an'ny olona ankasitrahana. Amen.